Mbola faly miarabanao amin'ny anarana Jesosy Tompo ny tenako anio ary mbola faly hiaraka hivavaka aminao, hiaraka hizara tenin'Andriamanitra foy ampahery antsika tsiraray avy. Isaorana ny Tompo satria mbola nomeny fotoanandro isika ahafahantsika hivavaka, ahafahantsika hibebaka ary ahafahakoa hizarako fampaherezana izay nomeny Tompo ahy dia ampaherezako anao koa. Ry havana, alohany indrindra aloha dia miala tsiny aho satria voan'ny gripa ka raha ohatra tsy dia tsara loatra ny feo na ny fandaharam-potoana dia alako tsiny indrindra tompoko. Dia hiary hivavaka isika hiderantsika an'Andriamanitra, ankalazantsika azy alohany amakiantsika tenin'Andriamanitra. Hiary hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, sotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola fana indray amin'izao andro alina mangina izao Jesosy. Miantso anao Tompo, ianao lay Andriamanitra velona, ianao lay mahery, ianao lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy, miantso anao izahay, mangataka anao Jesosy, hidina eto anatrehanay, hidina eto anatrehanay tsiraray avy Jesosy izay manantona anao, mitady anao amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy, ora fatorian'ny olombelona, ora fialan-sasatra. Fa izay kosa Tompo dia miantso anao satria Jesosy, efa tena efa akaiky anao ary mampaniraka anay mandrakariva anao Jesosy, anatona anao. Sotranao Jesosy ary mangataka ny fanahy masinao aho, hidina eto aminay, hiasa anatinay tsiraray avy. Fanahy masinao, mangataka anao hiasa amiko, ampiteny ahy, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masinao, hikasika ny olona tsiraray avy izay hiaraka hivavaka amiko eto sy hiaino ity video ity rehefa misy fotoana izy ireo Jesosy. Ka oka Tompo, ianao no hitany fa izaho Jesosy dia fitaovana fotsiny ihany satria ianao lay Andriamanitra velona sy mahery. Misaotra Jesosy, tera ho anao, aja ho anao, voninahitra ho anao, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra foy izay ampaherezako anao anio dia mombany amin'ny vavaka. Zany hoe ahoana moa no ataontsika tena hihaonantsika tokoa amin'Andriamanitra. Satria ry havana, izako teo aloha dia tena mihitsy hoe tsy nahay ny vavaka, fa zatra fotsiny ihany amin'ny fahazarana. Rehefa tonga ny fotoana alohan'ny sakafo dia mivavaka ohatran'ny tsenjery. Rehefa tonga ny alina alohan'ny etory dia mivavaka ohatran'ny tsenjery. Dia ohatr'izay koa ny andavanandro na ny any am-piangonana ary. Fa anio zany isika dia hijery fohy de fohy momba ny amin'ny hoe ahoana moa no fomba anatonantsika an'Andriamanitra ary indrindra koa azahoantsika valim-bavaka. Satria zavatra nataon'ny Tompo tamiko izany, izay no mahatonga ahy hizara izany aminao. Ka mangataka anao andray ny Baiboly Jaona 4:4-20. Dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, Andriamanitra dia fanahy. Raha fanahy Andriamanitra dia tsy ny nofontsika izany, tsy ny nofontsika amin'ny maha-olona antsika izao no mivavaka rehefa hivavaka isika. Fa ilay fanahy ao anatintsika, araka ny fiteny ny fanahy no maha-olona, fitenitsika gasy izany. Fa eto dia tena raisina mihitsy hoe ilay fanahy itsika zany, isika isam-batan'olona, io fanahy ao anatinao io, ny fanahy atao anatiko no afaka miresaka amin'Andriamanitra. Zay zany no tiany Tompo ambara
marina tsy mahitsy amintsika anio. Jesosy na mpianatra andreo mpianatra ny vavaka. Hojerentsika ten'Andriamanitra io fa tsy raisitsika daholo ny verset rehetra. Andaontsika ho any Matio 9. Matio 9. Entsika zany zay fa amin'ny fanahy. Ny fanahintsika no mivavaka amin'Andriamanitra. Matio 9. Matio 9 ny andininy 1 ihany aloha dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 14. Dia hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ianao kosa rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivava amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Raisitsika ny andininy 7 ka hatramin'ny 14. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany dia mivava toy izao ianareo, rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay anio izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanay, fa manafa anay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadoson'ny olona ianareo, dia mba amela ny ianareo ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadoson'ny olona kosa ianareo, dia tsy amela ny fahadosonareo ny rainareo. Amen. Ry havana, ny Tompo eto na mpianatra. Teo atendrombohitra zany hoe nanomboka tao Matio 5 dia nanomboka na mpianatra Jesosy. Ao anatin'ny fampianarany ny mombany amin'ny fivavahana. Nampianariny antsika izany mba tsy hanaovantsika fahazarana foana. Izay no mahatonga azy miteny ao amin'ny andininy 1 hoe aveko vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ianao kosa rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivava amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Ry havana, ny ahitantsika ny Tompo dia ao amin'ny mangingina, ao anatitsika. Zany hoe na ao amin'ny efitranonao irery ianao, na anaty fiara ianao, na mandeha tongotra ianao ka te hiresaka amin'ny Jesosy, na anaty bus ianao na any am-piasana, dia ao anatinao ilay fanahinao no miresaka amin'ny Jesosy. Ilay ao anatitsika mihitsy no miresaka amin'ny Jesosy. Izay ry havana, any amin'ny Fijoroana Vavolombelona any izay nataoko no nahitako ny Tompo, no namanginy Fanahy Masinay, satria fantatro fa tsy tany amin'ny trano fiangonana na mason'olona hoe vazavaza eny vavakeny no ny aonako tamin'Andriamanitra, fa iza manokana irery nanantona azy dia mitokana, dia mivavaka amin'ny fanahy, ary miaino azy miteny, satria mamaly antsika izy, satria tenen'ny ten'Andriamanitra mihitsy eto amin'ny andininy 1 hoe ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Izy mahita antsika ao amin'ny mangingina. Andriamanitra ilay Jesosy, ilay Fanahy Masina. 3 fa iray. Izy no mahita antsika ao amin'ny mangingina. Tsy mila deradera rehefa hihaona amin'Andriamanitra. Tsy hiainao antsika mihitsy izy raha ireare isika hoe hiantso an'Andriamanitra ety fa mpivavaka ty. Tsy hiainao antsika ny Tompo.
fa mila isika miaona aminy anatiny fahamasinana sy ny fahamarinana ary aminy irery ihany izay isika vo miaona aminy ary ampanetretena tanteraka zay ny tompo vao hiaino antsika ary hijery antsika. Amen. Toy izany tsika ry havana ny 9:7-10 ao amin'ny Matio 9:9 ovakiko kely amin'ny anaran'i Jesosy Tompo averiko kely. Matio 9:7-10 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia mivavaka toy izao ianareo. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ajantsika eo aloha. Ry havana, rehefa mivavaka isika dia ny voalohany indrindra tsy tonga de hoe mangataka aminao a Jesosy. Tsy atoko. Tsy maintsy aloha isika manaja an'Andriamanitra. Tsy maintsy aloha isika mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny maha-Andriamanitra azy. Jesosy nampianatra an'ito vavaka ito. Hoy ny Tompo hoe ny teny voalohany ataontsika rehefa mivavaka dia hoy tenin'Andriamanitra hoe rainay izay any an-danitra. Miantso aloha isika andraintsika izay any an-danitra. Andriamanitra izany. Miantso aloha hoe rainay izay any an-danitra. Raintsika io. Ry havana, impiry isika rehefa manao ny vavaka nampianarin'ny Tompo io manao tsy anjery. Tena tsy anjery. Tsy mety zany. Fa tena hoe manaraka ny fampianarana nomeny Jesosy. Raisina tena hoe ny fanahintsika mihitsy no miresaka aminy ary fantatsika ny vavaka zay ho ataontsika. Fa tsy atao fahazarana. Teny aloha tsika hoe rainay izay any an-danitra. Miantso asahatsika izany. Miantso an'Andriamanitra isika. Aleluia. Rainay izay any an-danitra. Faharoa manaraka an'izany. Ho amasinina ny eny anaranao. Tsy maintsy tsika aloha manamasina ny anaran'Andriamanitra. Satria izy masina. Ahoana izany Tompoko ny fomba antsika ho tonga eo anatren'Andriamanitra. Mametraka fanontaniana aminao ako. Ahoana ny fomba tsika tsiraray avy iseho eo anatren'Andriamanitra. Satria eto isika miteny hoe ho amasinina ny eny anaranao. Masina ve isika anatrika an'Andriamanitra? Sa olona tsy mendrika akory enon'Andriamanitra ny vavaka? Tokony isika andinika tsara alohany antso an'Andriamanitra. Manaraka an'izay fahatelo manaraka an'izay ho tonga ny eny fanjakanao. Ny fanjakan'Andriamanitra dia Jesosy ilay ho avy ampiakatra antsika olony. Isika tsiraray avy ho ampiakarany Jesosy ho any an-danitra rehefa tena ao amin'ny Tompo isika. Dia rehefa mivavaka an'io isika, betsaka ny olona manonona fa tsy tsapany akory ny teneniny. Misy tsy miandry akory ny fanjakan'Andriamanitra. Fa variana miliba amin'ny fiainana zao tontolo izao. Variana manao izay tiany atao. Dia rehefa ohatra ka misy ny fahafatesana zavatra manjo dia matahotra. Nefa ny mivavaka mangataka hoe ho tonga ny eny fanjakanao. Ry havana, fantatra antsika ve ny vavaka ataontsika Tompoko? Rehefa miantso an'Andriamanitra isika. Rehefa manao ny vavaka nampianarin'ny Tompo io isika. Manaraka an'izay fahefatra. Atao any eny sitraponao. Atao any eny sitraponao. Jesosy no nibaiko an'io vavaka io. Be dia be ny manonona fa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny ataony any no ataony. Za tao anatin'izany taloha. Tao anatin'izany taloha Tompoko. Satria izay tiako ataony nataoko.
nefa manao ny vavaka io ahako. Fa ankehitriny fantako tsara zay mety ataoko sy tsy mety ataoko satria ny tompo mihitsy no enoko izao, satria nanaika anao ny sitrapony. Raha ny sitrapoko taloha tsy eto alohanao mitory ny tenin'Andriamanitra, fa teny amin'izao tontolo izao teny ahako. Fa ankehitriny faly aho satria nafahany Jesosy ary nampahiratany ny masoko hiala amin'izao tontolo izao. Amen. Engany eo tanteraka aminao izany. Dia ny faefatra hoy aho miteny sika hoe hatao any eny sitraponao. Rehefa tonga ilay sitrapon'Andriamanitra eo anatrehantsika tsiraray avy dia vitsy no mahatsapa hoe sitrapon'Andriamanitra ny eka tokony arahana. Fa everina hoe zao ve de manjoana, zao ve de zavatra tiako, zao ve de tokony atao. Nefa ny Andriamanitra mihitsy no mampiseho sy mahatonga ny zavatra ray eo anatrehantsika. Dia mahatonga antsika indraindray miaohatra ary mieritreritra hoe tsy avy amin'Andriamanitra izao. Nefa ny Andriamanitra te hampiseho ny fitiavany sy ny fahalebiazany ary ny famonjeny ho antsika tsiraray avy. Zay zany ry havana ny zavatra angatahantsika n'Andriamanitra rehefa manao ny vavaka isika nampianarin'ny Tompo. Ny faefatra zany zavatra angatahantsika dia mbola tsy antsika mihitsy aloha, fa mbola n'Andriamanitra foana aloha eto. Dia eo antsika tonga amin'ny zavatra 5. 50 eo amin'ny tapany farany io ety antany tahaka ny any an-danitra. Ry havana, ety antany amin'ny fiainana ianantsika izao tahaka ny any an-danitra. Ny fiainan-danitra dia fahamasinana, tsy misy petina. Za tsy teneko hoe petipetina. Tsisy petina na dia kely akory aza, na dia kely akory aza. Tsisy. Ny ety antany feno faharatsiana. Nefa nisika manona ivavaka io hoe ety antany tahaka ny any an-danitra. Tanteraka anao ve izany tompoko? Tanterako ve izany tompoko? Tena manao araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana tanteraka ve ianao? Rehefa mivavaka ny vavaka io, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Alala tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Misy verset ray atoron'Andriamanitra atsika rehefa aveo verina kely mihitsy tsika aveo. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra, ovakintsika ny 1:20. Io isika vo angataka ho antsika. Io amin'ny 1:20 sy tsika vo hiteny ho antsika rehefa vita ny an'Andriamanitra. Ny 1:20 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Amen. Izany hoe isan'andro isika no mangataka izay sahaza ho antsika isan'andro. Amen. Isika ry havana dia be fanahina. Isika rehetra, ny olombelona rehetra, be fanahina ny amin'ny zavatry ny tany. So de tsisy aniko hanina, so de tsisy vola pena faktura, so de tsisy vola andoavana trano. O ry havana, rehefa tena mankatoan'Andriamanitra isika, dia omen'Andriamanitra atsika isan'andro izay sahaza ho antsika. Ny anina no tenenin'ny Tompo eto, satria io no havelomantsika. Io no tena ilaintsika sakafo hanina. Tsy miteny izy fitafiana eto tsy miteny izy trano eto fa ny sakafo no tenenin'ny Tompo eto. Omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Amen. Aza manahintso ny Tompoko, fa ny Tompo no anome izay sahaza antsika tsiraray avy. Horaisitsika ny 1:20. Amaky ny eo 1:20 itsika dia tonga de vakintsika ny 1:4. Zany hoe
so tiantsika keza le 9:10 fa iverenantsika io avy eo. Ny 9:12 dia ny 9:14. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. 9:14. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. 9:12. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Ry havana, isika manao any vavaka io mangataka amin'Andriamanitra hoe mamela ny elokay. Avelo vakina tsara. Ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Tena namela tokoa ve enao ny olona rehetra. Na nitanao any am-piasana, na nitanao atokantrano, na ny avanao, na ny namanao, hatramin'ny fahazazanao tanteraka anao ve izany? Tena efa namela tokoa ve enao? Satria raha tsy mamela ny elokon'ny olona isika dia tenen'ny Tompo mazava tsara mihitsy amin'ny 9:14 fa hoy izy hoe, fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. Mila zany isika mamela eloka aloha. Fa raha hivavaka isika any vavaka io isanandro, na isan-kalahady na isan-kasabotsy zay andro ivavahanao, ka tsy namela eloka enao, fa avy niady ohatra tamin'ny mamanao, na tamin'ny vadinao, na tamin'ny zanakanao, na tamin'iza na tamin'ny iza, na mpiara-miasa aminao, dia hoy ny Tompo aminao anio, fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo dia tsy mba amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Ry havana, tsy amela ny fahadisoantsika mihitsy Andriamanitra raha ohatra tsy mamela eloka isika. Satria ny olona tsy mpamela eloka dia ao anatin'ny mpanota. Ota ny tsy famelan-keloka dia tsy mihaino vavaka Andriamanitra, tsy mihaino ny mpanota izy. Teneny Jaona 5 andao jerentsika. Jaona 5 andiny fa 1:30. Dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Zay zany ry havana, tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Eto le amin'ny 9:10 le miteny hoe ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any eny sitraponao. Raha tsy manao sitrapon'Andriamanitra zany isika Tompo dia mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Jaona 5:1-30 fa tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. De hoy izy hoe fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony, sy manao ny sitrapony no henoiny. Mihaino antsika Andriamanitra rehefa ohatra isika manao ny sitrapony ary rehefa ohatra isika mamela eloka. Zay voavoaran'Andriamanitra ny vavaka antsika. Fa raha tsy izany Tompo dia mazava tsara ny teniny hoe fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ry havana, tsy azontsika vazivaziana Andriamanitra, tsy azontsika sangisangina ny fiainantsika, fa zay afafitsika no jinjaintsika. Na hivavaka ary isika anao vavaka nampianarin'ny Tompo nefa ny ataontsika tsenjery tsy hoe tena hoe amfontsika fa fahazarana, na ho any am-piangonana isan-kalahady isika, na anao ina na anao iny isika, na hivavaka isaky ny asabotsy isika, na zoma ohatra fivavahanao ka raha tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hihaino antsika mihitsy Andriamanitra, tsy hihaino antsika mihitsy Andriamanitra.
mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Raisitsika ny andininy fa 13. Ary amin'ny Matio toko fahenina teo ny andininy fa 13. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanay, fa manafa anay amin'ny ratsy. Amen. Ry havana, rehefa avy mangataka famelan-keloka isika, dia tonga ny tenin'Andriamanitra nampianaran'i Jesosy hoe, ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanay, fa manafa anay amin'ny ratsy. Zao anefany, Andriamanitra tsy makafana an'olona na iza na iza. Ndao vakintsika ny ao amin'ny Jakoba toko 1. Jakoba toko 1 ny andiny fa 10 ka hatramin'ny 12. Dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha misy alaim-panay, aoka izy tsy teny hoe Andriamanitra no makafanay ahy, fa tsy azo ny ratsy alaim-panay Andriamanitra, sady tsy mba makafanay olona, fa samy alaim-panay ny olona raha tariny filany sy mety fitainy. Ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Amen. Ry havana, mitentsika hoe ary aza mitondra anay amin'ny fankapanay, fa manafanay amin'ny ratsy. Andriamanitra tsy makafana antsika, fa isika no maditra ka manao foana dia mametsina an'Andriamanitra avy eo. Tsia, Jesosy efa nanolotra ny ainy teo ambony hazofijaliana. Efa nomeny antsika ny tena nomboina. Nampianatra antsika izy, fa isika no tsy mankatoa, isika no tsy manao sitrapony, fa manao sitrapontsika. Dia rehefa avy eo isika rehefa lavo na voakapoka ny zavatra ataontsika, dia hoe ay, Andriamanitra fa ahoana no zao no mahazo ahy. Andriamanitra tompoko tsy makafana. Mizatoetra antsika izy hoe atraiza ny fanarahanao azy, atraiza ny fanarahako azy. Izay nataon'Andriamanitra amintsika, fa Satana no makafana antsika, Satana no mamadika antsika, Satana no manimba antsika. Fa Andriamanitra tsy makafana antsika mihitsy. Rehefa latsaka ao anatin'ny ota isika, dia isika ihany no nandatsaka antsika tao, satria zay hoe za, fa tsy miaino an'Andriamanitra, tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana, tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra anio, manambara hoe Andriamanitra dia fanahy, ary isika rehefa mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra manambara izany. Ndao vakintsika ao amin'ny Romana toko 7:4. Romana toko 7:4. Hoy tenin'Andriamanitra vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo fa izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Isika izany rehefa tariny fanahin'Andriamanitra, izay no mahazanak'Andriamanitra antsika, satria mazava tsara hoe izay tariny fanahin'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fanahy. Ny fanan'Andriamanitra ao anatitsika no ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra. Fa raha isika fotsiny, araka ny teneniko teny amboloha hoe nofo, isika nofo fotsiny no anatin'Andriamanitra, dia tsy hihaona aminy mihitsy isika tompoko. Satria izay no nataoko teo aloha. Nandeha araky ny nofo fotsiny. Rehefa tonga ny fotoana hoe ay andeha hivavaka dia manomana, dia mikarakara. Tonga ny am-piangonana dia mivavaka tokoa, mieritreritra hoe vavaka tokoa, manao ny asan'Andriamanitra. Fa maro ny tsy mihaona amin'Andriamanitra tahaka akoho teo aloha. Satria tonga am-piangonana hivavaka dia lasa fahazarana fotsiny. Tsy mandeha araky ny fanahy, fa mandeha araky ny nofo. Andro ray eo aloha na 2 andro aloha dia zavatra mamaika dia jery ny akanjo. Ay, inona ny akanjo anaovako? Amboarina aloha ty, atao aloha ty, inona ny kiraro, inona zao. Ry havana, fona aminao a Jesosy. Ry havana, diso lalana isika raha miay ny amin'ny nofo. Diso lalana raha miay ny amin'ny nofo. Fa tonga dia fahaverezana tanteraka tompoko. Misolo akanjo, manao akanjo tsara, manao an'izao,
ho aiza tena hitady an'Andriamanitra marina ve sa Hihaona amin'olona fotsiny? Mila isika mitandrina tompoko, mila isika mitandrina fa tena efa akaiky Jesosy, akaiky Jesosy ary ilainy isika Hihaona amin'ny tanteraka ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, satria tiantsika Andriamanitra ka ilainy isika anantona azy amin'ny fofeny fitiavana ary amin'ny fahamasinana tanteraka. Horaisitsika farany ny Jaona 7:7 fa 1:30 ho averiko vakina io alohantsika hivavaka. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy tsy manao ny sitrapony no henoiny. Ry havana, fantatrao anio fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony ihany no henoiny. Ry havana, raha hivavaka ianao manomboka anio dia aoko fantatrao fa Andriamanitra dia fanahy, ary rehefa hivavaka aminy ianao dia mila isika tena ao anatin'ny fahanginana tanteraka, ary mila isika mahatsapa tokoa fa miantso an'Andriamanitra, ary ho avy izy anatrika antsika, ho avy izy tahaka ny ianao miantso olona anankiray. Tsy ataoko hoe zanaka satria mety misy olona tsy mananjanaka. Raha misy olona anankiray antsonao, hitanao lay olona, antsonao lay olona, mamaly anao lay olona. Tahaka izany koa tsika amin'Andriamanitra, ny fanahintsika ao anatitsika no miresaka amin'Andriamanitra fanahy. Hiantso an'Andriamanitra isika dia aoka ho tsapantsika fa Andriamanitra mamaly antsika satria izy fanahy. Tena mamaly antsika mihitsy Andriamanitra, araka ny teneniko hoe betsaka ny Fijoroana Vavolombelona. Rehefa misy ry havana ny fotoana hihaonanao amin'ny Tompo, misy foana ny fotoana ahafahantsika mihaona amin'ny Tompo, dia antsoa izy fa amaly anao ary hiaino anao, satria Andriamanitra dia fitiavana. Izy lay fitiavana, izy lay fanahy masina, izy reriany no afaka hiaino antsika. Sotran Jesosy satria misy versi anankiray tsy tadidiko fa naverin'ny Tompo ao an-tsaiko zao de zao. Izy reriany no miaino antsika, misaotra fanahy masina. Aleluia. Izy reriany no hiaino antsika, ary fanahy masina hieto amintsika. Ry havana, ho vakintsika farany Jaona 7:7-20. No vakintsika teo ny 4:20 fa 3:20 no tenen'ny fanahy masina amiko hoe io no adiniko teo. Ho raisitsika io. Hoy ny teny Tompo Jaona 7:3. Dia toizako hatramin'ny 4:20. Sotra Jesosy. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Haleluia. Tsara be ne zany ry havany. Efa tonga io fotoana io ankehitriny. Efa tonga. Efa marobe eran-tany ny olona mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Araka ny tenitenin'Andriamanitra eto, averiko dia miangavy anao hiaino tsara. Hoy ny teny Tompo hoe fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Izay no tadiavin'Andriamanitra. Izay. Tsy mitady olona fombafomba izy, tsy mitady olona amin'ny zavatra hafa izy. Tompoko, matoa tonga eto
matoa miteny tenin'Andriamanitra eto anaty anao dia tsy ho ahy mihitsy, tsy ho anako, fa anandratako an Jesosy. Aleluia. Anandratako an Jesosy. Satria tompoko, teo aloha aho nanandratra ny Satana tany amin'ny balina, tany amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ve dia homenatra ve aho an Jesosy? Sanatria ho an Jesosy ny voninahitra. Asandratro avo izy raha mbola velonaina koa aho. Ny fotoana rehetra laniko tamin'ny faharatsiana, ankehitriny miazakazaka aho anao ny asany, izarako ny fahatsarany, ny filazantsarany, izay nanafahany ahy. Aleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Tonga ny fotoana hoy tenin'Andriamanitra eto. Tonga ny fotoana. Raha ny tena mpivavaka, hivavaka amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy maintsy isika tompoko mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Zay vo hihaona amin'ny Jesosy. Zay vo hihaona amin'ny Jesosy. Aleluia. Satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Izay no tadiavin'Andriamanitra. Izay olona izay manao an'izany no enoin'Andriamanitra. Oka isika tsy mitatena, na pasteur ianao, na miteny anao hoe mpiandry ianao, na iza ianao, tadidio tsara, fa tsy maintsy araky ny fanahy sy ny fahamarinana zay tsika vo mihaona amin'Andriamanitra. Zay tsika vo mihaona amin'Andriamanitra, zay izy vo hiaino ny vavakantsika. Dia hoy tenin'Andriamanitra hoe, Andriamanitra dia fanahy, ary izay vavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mbola averiny eo amin'ny 420 izany. Ry havana, tsara ny Tompo, masina sy mahery izy, ary tsy takatra everina ny fahalebiazany. Tsoroko aminao ry havana, hijoro vavolombelona kely ahako, foy alohantsika hivavaka. Teo aloha aho rehefa mivavaka dia tsy maharitra, fa atao aingakaingana. Na ohatra na misakafo dia tena hoe tsy anjery hoe Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny sakafo, ohatrany dia vita mivavaka. Fa noho ny efa nifazon'ny Tompo dia hoy Jesosy Miantso, zany ka eo anatrehanao. Rehefa mivavaka ianao dia fantaro fa eo ary mamaly ary rehefa hisakafo ianao dia raha sainao dia misakafo miaraka aminao. Ry havana, tena marina zany. Teo aloha indraindray rehefa misakafo, rehefa tsy eo zany ny ato tokantranoko mianatra sy miasa mpianatra, dia indraindray mbola mandefa ihany ohatra hoe vidéo fivavahana amin'ny YouTube na amin'ny GSM na amin'ny ordinateur. Fa hoy ny Tompo Miantso, rehefa hisakafo ianao dia antsoy ahako, fa iary sakafo aminao fa apetrao ny telefonanao, apetrao ny ordianao. Dia tena nanao an'izay tokotrany ahako. Dia rehefa hisakafo dia ny vavaka ataoko, efa nampianarin'ny Tompo foana hoe roay devoly daholy ny sakafo ninina izany, na rano sotronao na sakafo anao, satria tsy fantatrao avitaiza ireny. Zay ho Jesosy vo hamasinanao ny sakafo. Zay vo angatanao, alatsiny zay vo angatanao fanamasinana ny sakafo, satria tsy isika akory no manamasina, fa ny Tompo no manamasina. Mangataka an Jesosy anamasina azy avy eo. Dia naveo ry havana, mivavaka amin'ny ahako, mandroaka devoly any amin'ny sakafo, mangataka anomeza sakafo koa ny mahantra sy ny olona tsy manam-pitafina. Dia izay vo mangataka amin'ny Jesosy hoe, Jesosy amasino izao sakafo zao. Zay Tompo vo manamasina sakafo, dia eo ny Tompo manotrina eo. Zay ny ataontsika rehefa manatona an Jesosy. Tompo zany ilainy isika ho eo anatrehany. Ilainy isika tsy eritreritra hoe tsy eo ne Jesosy. Na fanary Andriamanitra dia aoko ho fantatra antsika fa fanahintsika tokony hantsapa hoe eo ny Tompo. Ry havana, hoy teo hoe ny joroka vombelona aminao dia momba ny vavaka. Teo aloha rehefa mivavaka dia vavabavaka foana. Tena iza mihitsy ny vavabavaka foana. Na ny am-piangonana ary dia vavaka dia mihira fa zarana. Teny ny pasteur ry vavaka dia miondrika.
tondram-bavaka de vavaka fa tsisy ny fanahy tsy mahay hoe ahoana marina tena fiantsonan'Andriamanitra. Fa noho efa nafahan'i Jesosy tamin'ny fombafomba rehetra de rehefa mitokana amin'ny vavaka de tena mihitsy hoe miantso azy tahaka teneniko teo hoe tahaka anao miantso olona amaly anao le olona matoa antsonao. De izay koa Andriamanitra miantso azy dia miandro fa ho avy izy, ho avy Andriamanitra. De anatin'ny fahanginana, anatin'ny fanajana an'Andriamanitra mihitsy dia miantso hoe Andriamanitra na miantso hoe Jesosy miantso anao aho. Vo miantso azy tsika ke de ieniny tsika rehefa miantso azy. Fa isika no araka ny teneny hoe tsy manao ny sitrapony dia tsy miaino antsika izy, dia mametsina an'Andriamanitra tsika aveo. Kanefa tsika raha miantso azy dia mahatsapa hoe eo izy dia hanomboka iseho ny fahagagana eo amin'ny fiainanao. Tahaka ny seho fahagagana tamiko. Ry havana, rehefa mivavaka isika dia mangataka aminy mihitsy hoe Jesosy ity aho. Dia mifona aloha aminy satria tsy mendrika. Zany hoe manaja azy aloha de mifona aminy hoe Jesosy mamela ny otako satria tsy mendrika, kely sy bitika manatona anao. Rehefa vita ny fibebahana dia miantso ny fanahy masina. Ry havana, rehefa tonga io fanahy masina io dia fantatranao. Tena fantatranao io fanahy masina io rehefa tonga. Vo tsy ela koa ny vavaka nangataka zavatra tamin'ny Tompo aho. De za teo am-pivavahana dia ny varavarana zafady, ny varavaran-trano midy varavarakely midy de ny vavaka ahako. De fanahy masina midiny ianao, miteny anamiko. Tampotampoka teo ry havana, vo tamin'ny tapabolana izany dia eniko zao ny rivotry ny fanahy masina. Tsisy courant d'air tato tsisy varavarana ny sokatra, tsisy varavarakely ny sokatra. Fa enonao zao mihitsy ny rivotry ny fanahy masina, tena hoe tena hoe malefaka, rivotra tena hoe rivotra aina, fahasambarana rehefa tonga io fanahy masina io. Aleluia, aleluia. Rehefa tonga io fanahy masina io manatrika anao eo am-pivavahana, tena ohatrany hoe tsy eto ambonin'ny tany ianao. Izay no mahatonga le fivavahana ataontsika telo hoe nampianaran'i Jesosy hoe etỳ tany ho tahaka ny any an-danitra. Rehefa ao anatin'ny vavaka, anatin'ny fanahy masina ianao, rehefa eo ny fanahy masina dia tena tanteraka aminao tokoa. Tena tanteraka satria ny Tompo manatrika antsika ny Tompo. Raha anomboka iainao azy ianao, anomboka ankatoa azy ianao, anomboka anaraka ny sitrapony ianao, dia ho tanteraka aminao anie izany. Tena ho tanteraka aminao. Dia tonga ny fanahy masina. Rehefa tonga ny fanahy masina dia ny vavaka izay nangatahako tamin'ny Tompo eo am-pivavahana dia miteny ny fanahy masina. Miteny izy, mamaly izy, miteny izy ary mame verse aveo, mame verse ary mame teny fampaherezana. Dia valiny zay zavatra nangatahako. Ry havana, manatona an Jesosy rehefa mivavaka aminy Tompoko dia andraso mihitsy miangavy aminy ary fantaro fa eo anatrehanao ny Jesosy, eo anatrehanao ny Tompo. Za teo aloha ho iaho dia mivavabavaka foana, mieritreritra hoe mpivavaka fa tsy mpivavaka tokoa, fa ho any amin'ny afo be teo aloha. Satria ny fiainako izay niainako dia tsy niova. Fa milanja baiboly aho, ny fitafiko tsy niova, ny fiainako tsy niova, fa hoe kristianina, mihirahira mpivavahana, mahay baiboly makany am-piangonana, manao asa soa, manao rakotra, vita batisa, tsisy na kristianina satria mpanota tsy namaly vavaka Jesosy tamin'izany. Fa noho ny baboka teo anatrehany hoe Jesosy ampianaro ary ity ary za izy vo tonga nanaiky anafaka ilainy Tompo isika anatona azy. Jesosy tsy manery aniza na iza. Raha mbola tianao zao tontolo zao Tompoko, tsy anelingelinanao mihitsy Jesosy. Fa tsarovo nefany fa Satana ny miandry anao eo am-baravaran'ny afo be. Satana miandry anao baravaran'ny afo be.
raha mbola tia zao tontolo zao ianao. Fa Jesosy mitomany satria tia anao Jesosy. Tia anao Jesosy. Ka dia mbola velona ry tompoko. Atsovy Jesosy amin'ny fonao madio, amin'ny fanahy dia Hihaona aminy ianao raha hibebaka marina tokoa. Iary hivavaka isika tompoko ho voninahitra Andriamanitra irery any. Jesosy aho manandratra anao. Atolotra anao ny haja Jesosy. Atolotra anao ny dera Jesosy. Satria Tompo, eto anatrehanay ianao. Eto aminay mandrakariva ianao Jesosy. Satria efa niteny ianao Tompo. Fa ny zanako sy ny asa-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ary efa niteny ianao Jesosy aho. Fa eo aminareo mandrakariva aho. Mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Sotra anao Jesosy. Mankalaza anao, manaja anao, manome voninahitra anao Jesosy. Tompo, nampianatra anay ianao anio, ny amin'ny fihaonana aminao, ka manaja anao zay Jesosy. Manome voninahitra anao. Oka anao Tompo hikasika ny tsiraray avy Jesosy. Oka anao Jesosy aho. Hitaridalana ny tsiraray avy Jesosy. Ho voninahitra ao. Tompo malalo, mangataka ny fitarianao. Mangataka ny fikasianao any olona tsiraray avy Jesosy. Zay hanomboka hianatra hivavaka anio Tompo. Satria Jesosy aho, tsy mahay mivavaka izahay. Fa ianao Tompo no oka mpianatra anay. Ianao Fanahy Masina no mpitaridalana anay. Ianao le fanahy Tompo. Ianao le eto aminay mandrakariva. Fanahy ny fahazavana. Fanahy ny fahalalana. Fanahy ny fahamarinana. Mitaridalana anay mandrakariva amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Mba hafanay hiditra any aminao rehefa ho avy ny fotoana. Asandrotra anao Jesosy. Dia raiko anao Jesosy. Mandra-pialako eto ambony ity tany ity. Sotra Tompo. Aleluia. Amen.